Triomphe manolotra anao ny vaovao. Tafiditra amin'ny raharaha kolokolo miaraka amin'ny Praiministra Israeliana ny filoham-pirenena Eradonary Mampianina raha ny nambaran'ny gazety mpivoaka isan'andro Israeliana Le Temps. Ijoro vavolombelona amin'ny io raharaha io eny amin'ny polisy sy ny fitsarana ny lehiben'ny kabonetran'ny Praiministra Israeliana izay nametra-pialana. Naembotry ny CENI amin'ny fotoana mbola tsy fantatra ny fionana eo aminy sy ny antoko politika tokony totosaina amin'ny alarobia sy alakamisy ho avy izao. Antony ara-teknika io fanemorana io raha ny fanazavana azo. Mampametra-panontaniana ny fiarahamonim-pirenena sy ny antoko politika nefa izany. Vola sandoka roa alina ariary miisa 7.50 no saron'ny mpitandron'ny filaminana tany Sambava herinandro vitsivitsy taorian'ny fanontana ireo vola vaovao. Raha ny eto andrenivohitra kosa hatreto tsy mbola nisy ny tatitra mahakasika izany raha ny fanazavana azo teny anivon'ny zandarmeria-pirenena androany. Tonga eo amin'ny dingan'ny manasandalana ny Miss Jeunesse Madagasikara samy efa vonina na ampikarakara na ireo mpandray anjara hiatrika izany rahampitso. Maresaka iraisam-pirenena hitrangana fanafiana ny toby miaramila iray tao Valencia tanànan'ny Venezuela ny alahady lasa teo. Miendrika asa fampiroroana hoy ny filoha Nicolas Maduro io fiana io. Eldindreo arahanao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba manokana koa an'ireo mpanaraka ny Vavaonkolo TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FM Toamasina DSTV Antsiranana ary TN TV Fianaratsoa. Ny anomboantsika ny vaovao amin'ity alina ity tafiditra amin'ny raharaha kolokolo miaraka amin'ny Praiministra Israeliana ny filoham-pirenena Eradonary Mampianina raha ny nambaran'ny gazety mpivoaka isan'andro Israeliana Le Temps. Ijoro vavolombelona amin'ny raharaha io eny amin'ny polisy sy ny fitsarana ny lehiben'ny kabonetran'ny Praiministra Israeliana izay nametra-pialana. Fanadiny andro raharson. Mijoro vavolombelona ilaza fantany amin'ny raharaha kolokolo avolenta sy fanaparam-pahefana mahavoaroiroy ny Praiministra Israeliana Benyamin Netanyahu amin'izao fotoana izao lehiben'ny kabinetrany teo aloha Ari Arao araky ny gazety Le Temps. Sakaiza sy mpiara-miasa tena akaikin'ny Praiministra Israeliana ity lehiben'ny kabinetrany teo aloha ity izay nifanaraka tamin'ny fampanaovana Israeliana tamin'iny herinandro ambony iny fa hanambara izay fantany sy ijoro vavolombelona amin'ny raharaha kolokolo avolenta sy fanaraotam-pahefana nataon'ny Praiministra Israeliana sy ny tenany. Araka ny lalàna Israeliana raha manambara izay fantany amin'ny polisy mpanao amtorana sy ny fitsarana ny antoerana Ari Arao dia hoarovan'ny fanjakana Israeliana tanteraka amin'ny mahavavolombelom-panjakana azy ary tsy ho enjehana araky ny lalàna intsony. Raharaha kolokolo avolenta sy fanaparam-pahefana maro no hanenjehana amin'ny Praiministra Israeliana amin'izao fotoana izao. Isan'ireo ny raharahan'ny orinasa Free Global sy orinasa Israeliana mikirakira ny teknôlôjia vaovao izay nifanaraka arabaritra manokana tamin'ny Madagasikara ary efa nandoa vola 5.7 alina euro tamin'ny Free Global izay orinasa ny lehiben'ny kabinetra teo aloha ny Praiministra Israeliana izay lasa vavolombelom-panjakana ity. Io vola 5.7 alina euro nomenany Free Global io no nahatonga ny Ari Arao lehiben'ny kabinetra teo alohan'ny Praiministra Israeliana nikarakara fihaonana manokana teo amin'ny filoha Eradonary Mampianina sy Benyamin Netanyahu Praiministra Israeliana tamin'ny volana Jona 2024. Tokony hanatra mivoaka malagasy tompom-pahefana ny raharaha kolokolo efa eny amin'ny sehatra iraisam-pirenena mahakasika ny mpitondra malagasy toy izao ora Danoira Julien mpahay fifandraisana iraisam-pirenena. Raha sanatria zany ka hoe tafiditra amin'izany kolokolo any Israely zany ny filoham-pirenena dia misy zavatra maromaro mety hitranga. Nitsika aloha zany tsy manana coopération judiciaire miaraka amin'ny Israel. Zany hoe sarosarotra ny anaovana extradition ny
filoam-pirenena zany hoe andeha n'Israël izy ka hoe angatahany fitsarana israeliana sarotsarotra zay sur le plan juridique izay eo amin'ny lafin'ny lalàna fa eo amin'ny lafin'ny politika koa sarotra satria resaka souveraineté fiandrianam-pirenena zany raha olon-tsotra izy a dia hoe mety ihany fa amin'ny maha-filoam-pirenena azy a sarotsarotra ihany zany zay zavatra zay ary tsy afaka isianery azy zany hoe andeha any fa raha ohatra sanatria ka misy tokoa ny zany a dia anjara amin'ny mpanao politika eto zany zay mahita ny zavatra miseho a sy anjara vahoaka malagasy no mandray endrakiny momba n'izany zavatra zany inona nataon'ny mpanao politika inona nataon'ny vahoaka malagasy satria ho avy ny fifidianana ny vahoaka malagasy zany no mahita ny hoe any manko ny vahoaka malagasy no mametraka sanction amin'ny lafiny anankiray ho an'izay mpitondra na mpanao politika fa hita fa tsy mety ny nataony zany a teo amin'ny fitantanana raharaha sy ny amin'ny fitondran-tenany any velany zany mbola mitoy ary mety aharitra mbolana maro ty fanadihadiana tao amin'ny polisy israeliana sy ny fitsarana mahakasika ty kolikoly avo lenta sy fanapara-pahefana mahavoaroaroa ny praiminisitra israeliana Benyamin Netanyahu ity andrasana arak'izany ny fivoarany raharaha. Nahemotry ny seny amin'ny fotoana mbola tsy fantatra ny feonany eo aminy sy ny antoko politika tokony ho tondosaina amin'ny alarobia alakamisy ho avy izao. Antony ara-teknika io fanemorana io raha ny fanazavana azo mampametra-panontaniana ny fiarahamonim-pirenena sy ny antoko politika nefa izany tranga izany ihany raha sontra. Ny alakamisy fatelon'ny volana aogositra lasa teo no naneho ny aiainy amin'ny fikasehan'ny seny indray ny lisy mpifidianana iarany amin'ny faritany sy ny distrika ary ny vokotany KMF Knoe. Nangataka ny tokony isia mangarara tanteraka amin'ny fomba fiasa eo anivon'ny seny ty fiarahamonim-pirenena ity araka ny nambaran'ny sekretera jeneraliny Rahasoa Malala Patricia. Ny alehan'ny saina amin'izao fotoana izao nahoana zany a efa nikatona efa vita ny arretage définitive ny lista tamin'ny 15 avril 2017 gaga hoe maninona ny misy indray zany ny famerenana eny anivon'ny fokotany an'izay lisitra izay ny olo-pirenena rehetra ny vahoaka rehetra no efa tsy matoky intsony manana aia hoe miazakazaka be ny fivoatra ny toedra raha eto amintsika indrindra any amin'ny fanomandana ny fifidianana ny angatahanay anaovanay antsoava ny mba anaovana mangarahara an'izany hoe raha misy ny vaovao ampitaina alefaso amin'ny aina aman-jery ho fantatry ny rehetra. Tao aorian'ny fangatahana fiarahamonim-pirenena sy ny antoko politika fanazavana mitsimisy kokoa amin'ny seny momba ilay taratasy laharana fa 700 bara 17 bara seny nalefana anivon'ny faritany sy ny distrika ary ny vokotany mikasika ny lisy fifidianana dia zao nahemotry ny seny izao ny fionana mahazatra na ilay cadre de consultation eo aminy sy ny antoko politika ary ny fiarahamonim-pirenena. Mampametra-panontaniana fiarahamonim-pirenena sy ny antoko politika ty fanemorana ny cadre de consultation tsy nanondro andro hafa iaonana ity. Nanome fanazavana mahakasika io fanemorana io ny filoha lefitry ny seny Rakotonarivo Thierry io tolakandro io tamin'ny antso Antarobia. Voalohany aloha tsy teto an-toerana ny filohan'ny seny fa vao tonga vao omaly avy any Rwanda tsy nisy zany ny fivoriana fanomanana teto anivon'ny seny ny amin'ny zavatra iarahan-dinika amin'ny antoko politika. Ny antony faharoa dia zava-dehibe satria misy ny toromarika avy any anivon'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola tokony hanateran'ny seny ny volavola teti-bola hanomanana ny fifidianana amin'ny taona voalambiny folo arivo any amin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola mialohan'ny farany herinandro avy zao dia nanomana fivoriana arak'izany mety anivon'ny seny fivoriana maika ary isanandro mihitsy maraina sy hariva anomanana an'izay teti-bola momba ny fifidianana izay. Ny antony fahatelo moa dia ny hevitra izay fa mety tsy ampy angamba ilay filazana amin'ny atao amin'ny gazety fa dia hitaty fomba hafa sy fotoana misimisy kokoa hampandrenesana ny antoko politika rehetra mba ho tonga avokoa fiarahamin-dinika ao anatin'izay cadre de concertation izay. Manaiky ny tokony hanana ny seny fahaleovantena tanteraka amin'ny fanatanterahana ny asa an'ireo fiarahamonim-pirenena sy ny antoko politika saingy mihevitra izy ireo fa tsy ampy izany fahaleovantena izany hamparavorary fifidianana ho eken'ny rehetra raha tsy ampiarina ny mangarahara tanteraka. Zava-dehibe ihany koa ny fananana traikefa satria tsy fampin'ny fampahalalana mazava amin'ireo mpiara-mombina antoka amin'ny seny toy izao fanemorana ny cadre de consultation izao no miteraka ahiahy ho azy ireo.
Vaovao ara-toe-karena kosa indray dia ny enina 400 ny vokatra kakao ahondrany Madagasikara makany ivelany. Ena ihany koa ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Antony maro moa no mahatonga izany, na eo amin'ny famokarana izany, na eo amin'ny kalitaon'ny vokatra. Ka eto Andriatsilavo. Ahondrana ny velany avokoa ny 800 ny vokatra kakao eto Madagasikara ary mijanona eto kosa ny 200 ambiny. Raha ny loharanom-baovao azo, ny ena tany amin'ny 400 ny vokatra nahondrana tany ivelany tamin'ity taona ity raha mitaha amin'ny taon-dasa. Ny taona 2020 hatramin'ny taona 2012 raha tsy hivina, tsy niova ny fanondranana ary ny janona manodidina ny 507 taonina izany. Ny atsara ny vokatra ka nahatratra 507 taonina ny taona 2012. Niakatra izany ny taona 2012 ary zao nidina izao indray ny taona 2012. Tsy ny vokatra ihany, ny ena ihany koa ny vidin'ny kakao eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Raha toa ka nanodidina ny $500 izany tamin'ny taona lasa, tsy nisy afa-tsy $700 izany tamin'ity taona ity. Ny kakao izay isan'ireo volim-fanondrana mampidi-bola vahiny eto amintsika. Raha ny zava-misy misedra olana ity volim-fanondrana mampiavaka ny Madagasikara ity. Ohatra amin'izany ny fahanteran'ny fototry ny kakao, ny fikarakarana ny vokatra, ahazona ny kalitao ilaina. Efa maro ny ezaka natao fanatsarana sy fanaparitahana ny zanak'azo voafantina amin'ireo mpamboly ho fanamorana ny fahazonan'ny fitaovana ahafahana manatsara ny kalitaon'ny vokatra. Botirana zanaka kakao mihoatra ny 2 hetsy no ny zana naparitaka tamin'ireo mpamboly nanomboka ny taona 2012. Manoloana izany rehetra izany, mila paikady mahomby ahafahana mampitombo ny vokatra sy manatsara ny kalitao ny mpamboly kakao eto amintsika. Mila finiavana avy amin'ireo tompon'andraikitra izany, mila ezaka goavana avy amin'ireo mpamboly ihany koa. Maro ny firenena mitady ny vokatra kakao avy eto amintsika, saingy tsy maharaka ny tolotra. Tafiakatra 5,100 ariary ny litatrin'ny lasantsy any Maroantsetra noho ny fahatarany sambo izay mamaty solika any an-toerana. Samy manao izay mety aminy ireo manana tahirin-tsolika. Tsy nahomby kosa ny fanentanana nataon'ny tompon'andraikitra. Ka eto Andriatsilavo. Misedra olana ireo vahoaka ao Maroantsetra amin'izao fotoana izao. Tafiakatra tany amin'ny 5,100 ariary ny litatrin'ny lasantsy. Vokatry ny andro ratsy, tsy nahafahan'ireo sambo mihazo ny Maroantsetra ny voalaza fa antony izany. Ritra avokoa ny tahirin-tsolika any an-toerana ary tsy nisy solika intsony ny tompon-dasantsy tsy mahazatra ny mponina. Manjaka vokatra izany ny varomaizina. Nanomboka ny talata voalohan'ny volana aogositra lasa teo raha tsy hivina no nidangana ny vidin-tsolika. Niakatra ho 7,000 ariary ny litatra tamin'ny fotoana io. 3 andro taorian'izay, izany hoe ny zoma fa 4 ny volana aogositra lasa teo, tafiakatra ho 5,100 ariary izany. Raha ny loharanom-baovao azo, ny alarobia 2 ny volana aogositra no nivinavinaina ho tonga tany an-toerana ilay sambo hamaty solika ny mponina. Saingy mbola tsy nisy sambo tonga noho ny andro ratsy, izay handro sambo tokana mamatsy any Maroantsetra sy Sainte-Marie. Ny farany herinandro teo, efa nisy fanentanana nataon'ny tompon'andraikitra any an-toerana, hitazonana ho 5,000 ariary ny vidin-tsolika, saingy tsy natambokany izany. Fanentanana izay nijanona teo anivon'ny Haino Amanjery. Raha ny zava-misy any an-toerana amin'izao fotoana izao, manjaka ny lalan'ny tolotra sy ny tinady, ka samy manao izay mety amin'ireo manana tahirin-tsolika. Mbola tsy misy vahaolana azo raisina manoloana izany. Tsy ny fiara ihany no ilaina solika, fa eo ihany koa ny gropy sy ireo masinina fampiasan'ny mponina amin'ny fiainana andavanandro. Misy fiantraikany mivantana amin'ny fahafahan'ny mponina mamokatra araka izany, io tsy fisian'ny lasantsy any an-toerana io. Tao anatin'ny 10 taona kosa misy 200 mahery ireo olona tsy hita na maty noho ny loza an-dranomasina. Tsy voaporofo mazava io antotanisa io noho ny tsy fisian'ny fanadadiana mifanaraka amin'izany olana. Maro no mbola tsy ahafahana mifehy izany raha ny fanazavana azo. Michela Ranarjona. Ankoatran'ny loza an-tanety, isan'izao voaresaka matetika ny loza an-dranomasina. Raha antotanisa azo avy eo anivon'ny APMF ny Agence Portuaire Maritime et Fluviale androany, nanomboka ny taona 7 miisa 2,700 ireo olona maty na tsy tapopoka noho ny loza an-dranomasina. Mitelo ngezabe
fa misy afaka ohatran'izay voalohany toetrandro mety ho ratsy ary zay mahatonga ny hoe ny accident betsaka rehefa tonga ny période cyclonique. Faharoa ny fahaiza manao ny ataontsika hoe olona na ny décision raisiny ireo mpitondra ny sambo. Fahatelo eo koa zany ny fitaovana mety ho tsara mety ho ratsy. Reo zany isan'ny anankiray ataoko hoe antony telo. Za tsy manao hoe ianona ny voalohany sy faharoa alao asoriko le hoe voalohany fa reo zany antony telo ngeza be mahatonga ny accident. Mety misy antony indray hafa zany ankoatran'izay fa miodikodina eo amin'izay ny tena ao koa zany ny adidy andraikitry ny ohatra hoe tompon'ny sambo te handeha ikarama, mety hoe ny olona koa mpitondra ny sambo mety miteny izy milamina fa mandeha foana rehefa avy eo nefa ny natura tsy araky ny eritreretiny dia mitranga ny accident. Eto Madagasikara manokana miisa 3 mazava tsara ny antony mahatonga ny loza an-dranomasina. Tsy voaporofo mazava io antontanisy io, misy amin'ireo matina tsy tapopoka no tsy nahazona fitarainana noho ny tsy fisian'ny fanadihadiana mifanaraka amin'ireo trangana loza an-dranomasina. Za afaka miteny hoe mety ho ambany zay fa na ny information mety tsy tonga, ny fanangonana information mety tsy lavorary fa zay aloha ny zava-misy. Ny fantatra zany dia ny hoe matetika azo atao hoe misy koa ny antony isan-karazany mahatonga ny olona hoe na dia mipetraka ary ny lalàna dia mandeha ihany izy. Ka noho izany izy zany tsy resaka hoe fanomezan-tsiny rakototsara be fa hoe ampianarina fotsiny zany izahay mba hoe hatao zay itoveny ny tady dokanga mba tsy hisiny ny fanomezan-tsiny ary amin'izay fotoan'izay mba hiena ny accident any aoriana. Nanomboka ny marana teo Tetsy Anosy ny fampiofanana ireo voakasiky ny sehatra an-dranomasina, fiofanana miompana betsaka amin'ny fanadihadiana na ny enquête rehefa sendra loza an-dranomasina iray. Raha tsy aivina, mihoatra ny 700 ny entana miditra eto Madagasikara no miditra amin'ny alalan'ny sambo. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia manana ny mampiavaka azy ny siratany raha ny vokatsoa ara-pahasalamana no jerena. Siratany izay mampilamina ny fikorinan'ny rà, manampitombo kokoa anefa ny vidiny raha oharina amin'ny sira fampiasa amin'ny andavanandro. Mioramanitra. Siratany, akora iray efa ilain'ny siny teto Madagasikara. Avy any Taolagnaro no miainga sy ahodina ny siratany ary aparitaka manerana ny nosy. Raha oharina amin'ny sira fampiasa amin'ny andavanandro, mitondra tombontsoa eo amin'ny lafin'ny fahasalamana amin'ny fampiasana siratany. Siratany izay ahitana singa ahafahana misoroka ny aretin'ny lalan-drà, mitaiza sy mikarakara ihany koa ny fahasalaman'ny fo. Dingana maromaro anefa tsy maintsy lalovana mialohan'ny atongavana amin'izay siratany azo ampiasaina izay. Ny ahafahana mahazo ny atao hoe siratany moa zany na hoe selgem dia tany no ahodina. Dia mahazo rano ianao dia iny rano iny avy eo mandalo evaporation dia mahazo sira ianao izay izy ny atao hoe selgem brut dia avy eo amin'izay ampandalovina amin'ny pasteurisation sy dingana maro samihafa ahafana mahazo an'ilay qualité manaraka an'ilay fenitra tady. Efa manomboka miparitaka eny amin'ny tsena rehetra amin'izao fotoan'izao ny siratany. Manatombo kosa ny vidiny raha oharina amin'ny vidin'ny sira fampiasa amin'ny andavanandro. Ela ihany ty paritaka ty fa misy daholo hatrany province efa misy ny vidiny zao ny fefany 6 000 francs dia ny atsasany 11 500 francs dia ny ngeza indrindra 21 500 francs. Ireo olona efa nahazo taona amin'ny ankapobeny manjifa sy mampiasa ny siratany raha ny eto amintsika. Efa betsaka kosa ny tinady raha ny tsena iraisam-pirenena ny jerena noho ny tombontsoa ara-pahasalamana entin'ity vokatra iray ity. Midika fanehoana fahaleovantena ara-bola avy amin'ny tanora ny asa ataony mandritry ny fotoam-pialasasatra raha ny fanazavan'ny mpanambe iray. Ilaina ihany koa ny fiovana rivotra ankoatr'izay raha ny fanadina ataon'ny agence capsule miaraka tamin'ny Cool TV FM ny herinandro lasa teo. Narindra Randranomanana. Inona no tokony ataon'ny tanora amin'izao fotoam-pialasasatra izao? Izay no fanontaniana napetraky ny agence capsule tamin'ireo olon-tsotra manodidina ny 700 no adadina ny herinandro lasa teo. Fanadadiana izay niarahana tamin'ny Cool TV FM. Ny valin'ny fanadadiana no nilaza fa 470 amin'izy ireo no mitady asa na mianatra asa anampiana traikefa. Ho an'ny mpanabe iray, tombontsoa maro no azo ny tanora mandritra ny fianarana asa na asa ataony mandritra ny fotoam-pialasasatra. Dia iny mba ialana amin'ny fiankinana tanteraka amin'ny ray aman-dreny amin'ny zavatra tiana ho vidiana. Ohatra hoe mba misy sitrapony ankizy zany tiany atao dia mba iny karama kely azo anatin'ny ray volana na 2 volana iny. Dia mba falifaly koa izay ray aman-dreny amin'izay satria mba miasa ny ankizy. Ary raha ohatra ka asa travail de vacances ohatran'izay
dia misy tsaikefa azo amin'izay dia zay zany no antony anaovan'ny ankizy tanora anatin'ny taona fialan-tsasatra amin'ny fotoana fialan-tsasatra anaovan'izay azy zay ary indrindrandrindra mila ampiasaina ihany io saina io. Ho amin'ny 300 an'ireo olon-tsotra nanontaniana no nanambara fa ilaina ny fialan-tsasatra mba ho vonina hiatrika ny toam-pianarana manaraka. 420 indray no nilaza fa ilaina ny manohy ny fianarana io manana ny toam-pianarana manaraka indray. Ilaina hatrany ny fandaminana ny fotoana mandritra ny fiam-potoana io mba hiatrihana ny fotoam-pianarana ho avy. Ilaina dia ilaina ny ranomasina ho an'ny tanora na ho anay lehibe koa zany. Ilaina ny ranomasina ary mampitombo fahalalana koa zany ny fahitavana toerana hafa akoatra ny mahazatra zany. Dia ilaina tokoa fa tsy milona ela be fa ohatra hoe tapabolana dia mandeha amin'ny toerana hafa indray mijery toerana hafa anaovana fialan-tsasatra. Manana ny andraiky ny ray aman-dreny mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra tahaka izao. Ilaina ny fampirisihana ny tanora aleo tena ao anatin'ny 2 volana izay raha ny volazan'ny mpanabe hatrany. Ny tanora no antoky ny fampandrosoana ary ilaina ny fijerena azy ireo manokana mba tsy hirona amin'ny fomba ratsy samihafa. Maro amin'ny ray aman-dreny no efa mividy tsikelikely ny fitaovam-pianarana amin'izao fotoana izao raha ny fanadidina natao. Mbola tsy nahitana fiakaran'ny vidiny. Io no nasaina. Tsy nahitana fisondrotany raha oharina tamin'ny taona lasa ny vidin'ireo fitaovam-pianarana raha ny teny Analakely manokana. Raha ny kahie manodidina ny 7,000 ariary ny iray pake amin'ny 200 page, raha 7,000 ariary ny 100 page. Tsy mbola mandeha ny tsena hoy ireo mpivarotra fitaovam-pianarana sendranay ary ny fisian'ny mpivarotra amoron-dalana no isan'ny antony mahatonga izany. Mbola hiakatra ilay izy fa zao mbola tonontonony fa rehefa tena mandeha ny tsena dia ampiakaran-karana ilay izy. Tsy dia mandeha tsony, tsy dia mandeha firy tsony ilay izy amin'izao. Le manontany ilay prix ilay olona dia lasa, dia tsy miverina dia mamonjy any karana izy. Ilay karana koa manao atsinjarana. Malafo ray andro eo, malafo amin'ny 20 pake eo fa ilay tombom-barotra 900 isaky ny pake zany. Izay hitanareo zao fa zao fitaovam-pianarana zao tsisy olona zao ety aminay. Ay raha mpivarotra amoron-dalana no resantsika dia vola kakafotra, maly tsy miova ihany ambadika eo, miakatra amin'ny tsena iny. Fa dia feno mpivarotra amoron-dalana fourniture scolaire, aizany andraikitry ny commune. Raha ny fanadihadiana natao, misy amin'ireo ray aman-dreny no mividy tsikelikely ny fitaovam-pianaran'ny zanak'izy ireo. Ao koa ireo misafidy ny fividianany indray mandeha noho ny tsy fisian'ny fotoana. Tena sahirana mihitsy io nefa ny zaza tsy maintsy ampianarana. Fiainana koa efa miasatra. Dia tsy maintsy ampianarana zaza dia miezaka ny ray aman-dreny zany mba hoe miafy mba ianaran'ilay zaza. Tena enjakenjana aloha izy ho an'ilay ray aman-dreny. Ohatran'ny an'ilay zanako izao dia tena famalana eo amin'ny ataontsika hoe amin'ny ray hetsy latsaka eo amin'ny ray hetsy eo zany fitaovana ho an'ilay kely fotsiny izay. Ny lafo zany zao dia eo amin'ilay resaka pâte à modeler, ilay cahier grand format. Io zany tena hitako hoe lafo. Io zao dia tonga dia atambatra daholo satria raha vidiana tsikelikely koa ny fotoana mandany fotoana be dia tsy maintsy mandany fotoana ny ray andro mividy an'izay. Ny fianarana ny lova tsara indrindra hoy ireo ray aman-dreny. Antony mampisikimponitra azy ireo ampianatra ny zanany. Na eo aza ny alafo ny vidin'ireo fitaovam-pianarana, ampiny ny pitsopitsony aloha amin'ny sekoly toy ny droit, ny frais généraux, ny écolage sy ny maro hafa. Nampanantena fivoarana sy fanovana-goavana ho an'ny faritra atsimo ny filohan'ny fikambanan'ny zanaky ny faritry Toliara. Isan'ireo goavana indrindra amin'izany ny Asandalo sy ny Kere. Gaetan Andratsilavo. Nambara tamin'ny fomba ofisialy androany ny voka-pifidianana teo amin'ny Fizafato na ny fikambanan'ny zanaky ny faritra Toliara izay nanitona ny sainy maro ary niteraka resabe teny anivon'ny fiarahamonina tato ato. Ambaranay ampahabenaso amin'ny fomba ofisialy androany alahady fa 9 Aogositra 1724 amin'ny enora arivo fotoana na vitana ny fanisam-bato fa Andriamatoa Maharanty Jean de Dieu no filohan'ny fikambanany zanaky faritany Toliara Fizafato tamin'ity fifidiana izay natao nandroany fa 1724 ny volana Aogositra teto Antananarivo ity. Ny ministra Maharanty Jean de Dieu izay hany kandidat tokana no lany filohan'ny Fizafato taoriny ny fanambarana ofisialy ny voka-pifidianana androany. Nanendry filoha lefitra 3 avy amin'ny faritra 3 avy hatrany ny filohan'ny fikambanana. Nampanantena ihany koa izy fa hitady vahaolana maharitra manoloana ny Asandahalo
sy ny kere any atsimony nosy. Ny fizafatao dia ho intégré nareo intellectuel anatin'le hoe cercle de réflexion pour le développement. Tsy maintsy terena nareo hieritreritra hoe ahoana mara. Ohatra fotsiny, inona ny tena vahaolana mahomby hitatsika amin'ny resaka dahana. Mety ve hatramin'izao niezaka rehetra atao famangorana ny kere. Inona nefa misy, inona ny tokony hampina. Fampanantenana izay mampametra-panontaniana ihany. Rehefa lany filohan'ny fikambanana ny zanaky ny Toliary ve ny minisitra vao tady vahaolana maharitra ho an'ny asan-dahalo sy ny kere any atsimo. Inona ny zava-bita nandritra ny mahaminisitra azy tao anatin'ny taona maro. Andrasana izay fiovana manomboka izao, na eo amin'izy ireo samy mpikambana izay nahitana tsy vitivikevitra na any amin'ny faritra atsimo, voalaza fa tsy maintsy hitadiavana vahaolana ahafahana mampandroso. Tahaka ny mahazatra alohan'ny anarantsika ny toy ny vaovao ireto misy dokavarotra. Lasa parabole ndray zao ny tena sura ny langagement ve tsy mila décodeur 0 ariary sura fa zay vao teny ivoaka ny sary sura oya oe sura idirana idura sura sura Parabole Madagascar tsy misy engagement sady maimay pona ny installation. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Miasa mafy aho hitsinjovako ny akohonako. Vonona trany aho anampy ny mpiara-belona. Lavitra sarotra ny lalako fa tsy manana iay aho. Fa ny tena mahafaly indrindra dia miona amin'ny ankohonako. Rehefa voahary tsara mantsy ny moterako dia lavorary ny diako. Ary tsy miasa rery aho rehefa miaraka amin'ny Shell Rimula. Shell Rimula, lay menaka miasa mafy toanao. Partout à Madagascar, vite installé. Illimité. Ultra rapide. Promo exceptionnelle, 269 000 aréas. La fibre by Telma, c'est maintenant. Rendez-vous en Telma Shop. Telma, numéro 1 de l'Internet à Madagascar. Isanandro. Miverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika nanoizatsika ny vaovao kosa indray dia vola sandoka 2 alina ariary misa 5.50 no saron'ny mpitandro ny filaminana tany Sambava herinandro vitsivitsy taorian'ny fanontana ireo vola vaovao raha ny eto andrenivohitra kosa hatreto tsy mbola nisy ny tatitra mahakasika izany raha ny fanazavana azo teny anivon'ny gendarme pirenena tamin'ity androany ity Michela Ranarjona.
Vola sandoka 2 alina ariary vaovao miisa 7:10 no sarin'ny polisy tany Sambava, komina Ambohimalaza ny farany herinandro teo. Olona 3 no efa voasambotra tao aorian'izany ary tratra tany amin'izy ireo ny fitaovana nampiasaina nanaovana ny dika mitovy ireo vola. Isan'ireo lasibatra voalohany ary mailo amin'izany ireo mpivarotra mpamogady. Eto amin'ny tsenan'ny Soamanatombo, saika mailo avokoa ireo mpivarotra mpamogady. Ny amin'ny feo miely amin'ny fisian'ny vola sandoka efa miparitaka amin'izao eto Andrenivohitra. Mbola tsisy miparitaka ety e. Mbola tsy nahita zao. Tsy dia mbola betsaka ety aminay. Vola vaovao mbola tsy dia betsaka. Betsaka dia afangaron'ny olona ny vola sandoka sy ny vola sandoka. Mbola tsisy eto aminay. Ka rehefa mandray vola dia jerena asesy tsirairay ny vola. Tsy tonga dia orona fotsiny fa asesy tsirairay dia jerena. Dia mora fantatra amin'ilay marika an'ilay izy fotsiny amin'ny le koleran'ilay izy dia efa fantatra. Izany tsy dia voatery hoe izay fa arakaraka an'ilay olona mpanaparitaka anazy ihany. Izany ny vola sandoka dia tsy maintsy misy foana io ary tsy maintsy misy ny mpamokatra an'io fa izany hoe ny ahafantarana sy ny karohana an'izany mbola sarotra. Amin'ny ankapobeny ireo tsena ahitana mpivarotra mpamogady no lasibatra voalohany amin'ny fiparitahan'ny vola sandoka. Raha ny fanazavana azo teny amin'ny zandarmaria pirenena androany, raha ny eto Andrenivohitra tsy mbola misy ny tatitra mikasika izany. Ny fiparitahana vola sandoka eto Madagasikara zany dia izy ito kosa dia malaza mandeha amin'ny Facebook amin'ny hainao manjery koa amin'ny gazety koa misy milaza amin'ny zavatra io zany izay manokana atao amin'ny zandarmerie nationale zany dia mbola tsy saisie. Mbola tsy misy fitarainana manokana na olona nahavoazy vola sandoka zany efa fitaka nazy vola sandoka tonga tany amin'ny bureau gendarmerie. Le vola vaovao io resantsika io fa tsy le vola taloha. Le malaza manko zany dia d'ailleurs misy sary misy tamin'ny télé hoe vola sandoka amin'ny 10,000 ariary miparitaka dia naseho teo misy moa le izy zany dia misy koa raha le tamin'ny Facebook manino le vola hoe efa photocopie satria mitovy le numéro. Fa izay manokana atao amin'ny gendarmerie zany dia mbola tsy nahazo fitarainana mikasika izy vola sandoka. Raha tsy ahivina ny 17 Jolay teo no nivoaka ary niparitaka ny ampahany amin'ireo vola vaovao. Tsy ampy iray volana teo aoriana no efa nahitana ireo vola sandoka miparitaka. Isan'ny voalaza teny am-piandohana fa antony nanontany ireo vola vaovao ireo ny fanatsarana ny lafin'ny fiarovana sy ny fiadiana amin'ireo vola sandoka. Araka ny hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia tonga eo amin'ny digany manasa-dalana ny Miss Jeunesse Madagasikara. Samy efa vonina na amin'ny mpikarakara na ireo mpandray andrara hiatrika izany raha ampitso na saina. Notanterahana tamin'ity androany ity ny famerenana farany izay nataon'ireo ankizy mpandray anjara tafiakatra amin'ny dingany manasa-dalana amin'ny lalao Miss Jeunesse Madagasikara. Raha nanontaniana mahakasika izay fiatrehana ny dingany manasa-dalana izay ireo mpandray anjara, samy naneho ny fahavononany. Vonina aloha vonina satria efa rapitso le izy dia tsy maintsy efa vonina matahotahotra kely mahafany fifaninanana anazy nefa ny vonina ihany satria efa raisina hoe kilalao zao atao zao. Efa vonina tsara hiatrika le rapitso fa mazamazana ihany le izy. Le faza mesarotra dia mafimafy le izy dia hita hoe misy fivoarana. Amin'ny rapitso aloha efa vonina tsara amin'ilay demi-finale dia manantena foana zany hoe ho tafiakatra midingana manaraka. Vonina tsy maintsy vonina fa somary matatahotra kely fotsiny. Ny fifehezana ny fanaovana ny kiraro talon fa eo ihany koa ny fahaizana mitsiky manoloana ireo mpijery sy ny mpitsara. Ireo no isan'ny nifantohan'ireo mpandray anjara raha ny fanazavana. Le mitsiky satria ohatra ny zatra mitsiky eo amin'ny mason'olona sady ohatra lasa force tena be le izy dia izay mbola ianarana foana. Dia ny mandeha talon koa marary ny tongotra aloha tamin'ny voalohany narary. Ny tsika dia ny charme ezana mananaitra kokoa satria amin'ny misy dia le charme sy tsika tena ilaina be. Ny effortko aloha zany eo amin'ilay mitsikitsiky iny tena effort be satria sarotsarotra ihany le mitsiky. Fotoana sisa nandrasana hoy ny mpikarakara ity Miss Jeunesse Madagasikara ity. Efa vonona sy mipetrapetraka ny fanomanana rehetra. Ny mpitsara izay efa matianina amin'izay tontolon'ny filatrona izay no tsara mandritra izany dingany manasa-dalana izany izay andraisan'ireo ankizy 2020 anjara raha ny fanazavana. No marian'ny mpikarakara ihany koa fa misy karazany 3 ny fifidianana amin'ity dingana manasa-dalana ity. Anisan'ilay fifidianana tao anatin'ny Facebook izay nataontsika
dia tapitra androany sy tapitra androany zany ny fifidianana iny zany hoe zay noty azo androany zany zay isa azo androany no raisina dia mikoatsy 20 isan-jato ny noty iny raha pitso aty anaty salina dia mbola manao fifidianana indray sika mpanohana dia mikoaty 20 isan-jato indray iny ary ny amenonana azy dia noty omen'ny jury tsara zany izay mikoaty 20 isan-jato dia efa azo lazaina hoe efa tena vonona daholo mihitsy ny mpifanina rehetra vonona daholo koa izay mpikarakara miandry antsika rehetra sisa anotrona ny demi-finale rapitso ety amin'ny espace Yandry-Bypass manomboka amin'ny roa ratolakandro ny fety amin'ny roa tsy diso. Ho tanterahana rapitso manomboka amin'ny roa ratolakandro eny amin'ny espace Yandry-Bypass ny dingana manasa-dalana amin'ny Miss Jeunesse Madagasikara izay sitonana ireo mpandray anjara manodidina ny 20 mendrika indrindra. Hiatrika ny dingan'ny famaranana izay ho tanterahana ny 12 ny volana aogositra ho avy izao. Miss Jeunesse Madagascar. Lafim-baovao hafa kosa indray dia efa tsy dia misy miraharaha intsony vakaka toy ny kianjan'ny fahaleovantena eny Antaninarenina. Mbola maro ihany koa ny tsy mahalala ny tantara ny fanadiny manorana Evison. Toerana fipetrapetrahana sy fakanaina ny eto amin'ny zaridaina Antaninarenina. Tsara ny rivotra, matazana ihany koa ny toerana. Ahitana mpivarotra amoron-dalana maro ihany koa ety amin'ny manodidina toy ny mpivarotra ranom-boankazo, solomaso, mpanao tombo-kase, hoditra sy ny maro hafa. Tsy fantatr'ireo ankamaroany mivezivezy ety nefa ny tantaran'io toerana io. Raha tsy ahivina, tamin'ny andron'ny fahampanjaka, teo amin'ny kianjan'ny fahaleovantena eo Antaninarenina amin'izao nisy ny tsenan'ny Zoma. Ny hazo fanamboarana trano no tena namidy teo tamin'izany. Novaina ho Place Colbert ny anarany tamin'ny taona 1970 rehefa lasa zanatany Frantsay Madagasikara. Nanangana Frantsay tsangam-bato miendrika vehivavy mitana ny saina Frantsay hanehoana la Frantsa sy vehivavy iray mialika eo ambany hanehoana Madagasikara. Hanamarihana fa efa hoe zanatany Frantsay Madagasikara ny dikandro tsangam-bato ireo. Nafindra tena analakely kosa ny tsenan'ny Zoma taorian'izay. Rehefa miverina ny fahaleovantena ny taona 1700 no esorina no tsangam-bato io ary nanomboka teo nanaovana azy kianjan'ny fahaleovantena. Nosoloana tsangam-bato amin'ny fahaleovantena tsangam-bato nataon'ny Frantsay. Napetraka eo akaikiny ihany koa ny tsangam-bato amin'ny filoha Philibert Ratsiranana, filoha voalohan'ny Repoblika Malagasy. Taloha teto misy ny tsena Zoma. Misy ny tsena teto Zoma fa tary Analakely efa nisy koa tsena fivarotana toy ny hoe hazo fanamboarana trano. Iretsika taloha ny hazo no tena anisan'ny hoe zavatra nampiasaina hanamboarana izay trano. Karazana ohatry hoe annexe fotsiny tany fa teto no tena nisy ny tsena. Fa ny tsena io nafiana amin'ny Frantsay zany tamin'ny 1970 tany Analakely fa lasa Place Colbert ny nitsony zareo anazy tamin'izay fotoan'izay. Dia rehefa nahazo fahaleovatentsika tamin'ny 1970 dia lasa nifatotra Place de l'Indépendance. Misy ny tsangam-bato ny filoha Philibert Ratsiranana. Tsy ampy ny fampahafantarana ny toerana toy itony. Ny fizotry ny tantaran'i Madagasikara hatramin'ny fahampanjaka hatramin'izao anefa no raketin'izy ireny. Ireo vahiny mpitsidika indray matetika no tena liana amin'izy itony. Ireo mpivarotra amoron-dalana indray no mameno ny toerana iny. Ny fampahafantarana ny taranaka ny an-tsekoly ireo vahoaka manan-tantara eto Antananarivo no vahaolana amin'izany. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia miatrika ny dingan'ny fahaefatra ireo miady ny anaram-boninahitra amin'ny slalom omaly teny Antananarivo Ambondratrimo. Ny slalom défi taxe andehan'ny faharoa nangotraka ny ady ho an'ny laharana voalohany isa-tsokajiny Hakim Kolor. Totosa omaly teny Antananarivo Ambohidratrimo ny andehan'ny faharoan'ny slalom défi taxe araka io anarany io dia ny club taxe no nikarakara ity fifaninanana ity izay dingana fahaefatra ho an'ireo miady ny anaram-boninahitra eo amin'ny sokajy slalom taona 17 fifaninanana fahaefatra izay nahavory ireo sokajy rehetra miady amin'ny championnat. Raha lasa ny Hugo Nouvelle ilay dingana fahatelo teny Bevalala dia mbola tsy namelany ity mpanamory C2 M10 avy amin'ny club FMM Samma ity raha tsy azo indray izany tamin'ity dingana fahaefatra ity. Rehefa avy nifanandrana tamin'ny laza izay avy amin'ny club Azatana nitondra Peugeot 106 izay samy ao amin'ny sokajy
M10 mariana fa 2 minitra sy 3 sekonda sy 5 no meilleur temps napetraky Hugo Louvel ny essai chrono 5 taorin'ireo passage maromaro izay nanimby any piste dia tsy nahavita nanambontsana intsony izy fa 2 minitra sy 3 sekonda sy 10 apazato no aingana indrindra vitany tamin'ny première manche piste A raha 2 minitra sy 3 sekonda sy 9 no fotoana vitany laza tsara indrindra arak'izany dia i Hugo no nandrombaka ny amboara tamin'ny filarana amin'ny akapobeany sy ny batany ihany koa ny amboaran'ny sokajy M10 ary ny sokajy Espoir izy ihany koa no nandrombaka ny amboaran'ny Défi Tax fitambarana fotoana 10 minitra sy 20 sekonda sy 7 apazato no nomeny ity mpanamory ity raha 10 minitra sy 7 sekonda sy 20 kosa ny fitambarana fotoana izay nomeny laza izay nilahatra teo amin'ny larana faharoa filarana amin'ny akapobeany sy ny sokajy M10 Panamory M11 i Fred avy amin'ny club Asakma nitondra Peugeot 206 no lahatra teo amin'ny lalana fahatelo sady nanakatona ny podium slalom Défi Tax 7.4 izay nametraka fitambarana fotoana 10 minitra sy 13 sekonda sy 1.10 ary nibatany ity mpanamory ity ihany koa ny amboaran'ny sokajy M11 sy ny sokajy jeune ankoatran'ny fifananana dia isan'ny nanomeny voninahitra ity dingana faefatra ity ny fahatongavan'ny Maurice Be teny an-toerana ary taorian'ny fifananana dia nisy ny fanolorana maro voninahitra ihany koa ho azy marina fa isan'ireo tokony hotolorana izany ny tenany tamin'ilay remise tamin'ny volana febroary teo fa noho izy mipetraka ny ivelany dia izao fotoana izay fakany rivotra eto Madagasikara izao no noararotin'ny club taxe sy ny fédération anatanterana izany arak'izany dia nahazo ny maro voninahitra chevalier de l'ordre du mérite sportif de Madagascar i Maurice Be na i Rabe Tokotany Maurice. Maresaka iraisampirenena kosa indray dia nitrangana fanafiana ny toby miaramila iray tao Valencia tanànan'ny Venezuela ny alahady lasa teo mendrika asa fampirona ho ny filohan'i Nicolas Maduro io fanafiana io fanadina eo amin'ny sarin'ny France 24. Nosokajin'ny filoha venezuelana Nicolas Maduro asa fampirona ny fanafiana tamin'ny toby miaramila iray tao Valencia omaly. Lehilahy roa tamin'ireo nanao fanafiana no maty voatifitra ary 7 hafa voasambotra. Mbola mitohy kosa ny fikarohana ho an'ireo fanandositra. Misy manam-boninahitra voaroiroy amin'izao raharaha izao raha ny nambaran'ny filoha hatrany. Nilaza kosa ny ministry ny fiarovam-pirenena tany an-toerana fa nitononao pikaramanady ireo gadrina nanao fanafiana ireo. Nandritra ny fifandona tao Valencia, nisy ny fanakana an-dalana nataon'ireo olona 10 ny tany an-toerana. Mbola mitoeraka izany ny fanadihadiana mikasika indrindra ity raharaha ity. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao songadina tamin'ity alina ity tafiditra amin'ny raharaha kolokolo miaraka amin'ny praiminisitra israeliana ny filoham-pirenena Yair Lapid raha nambaran'ny gazety mpivoaka isan'andro israeliana Le Temps. Ijoro vavolombelona amin'ny io raharaha io eny amin'ny polisy sy ny fitsarana ny lehiben'ny kabinetra ny praiminisitra israeliana izay nametra-pialana. Naembotry ny seni amin'ny fotoana mbola tsy fantatra ny fionana eo aminy sy ny antoko politika tokony ho todinsaina amin'ny alarobia sy alakamisy ho avy izao mampametra-panontaniana ny fiarahamonim-pirenena sy ny antoko politika nefa izany. Ary farany dia tonga eo amin'ny dingany manasa-dalana ny Miss Jeunesse Madagasikara samy efa vonina na amin'ny mpikarakara na ireo mpandray andrara amin'izay hetsika izay rahampitso. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity hankasitrana ianao nanaraka izany soava-mandry dia veloma amin'ny fo daholo tompoko. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Cahier Triomphe.